Anasongadina an'ireo lafim-baovao eo amin'ny tontolon'ny fandrarana kosa isika eto anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ary ny trano vaovao izay misy ny foiben'ny tambazotra fampindramam-bola Cecam, ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny tantsaha malagasy moa no anisany nibahan-toerana nandritra ny lanonana izay natrehan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Marika Antoine natrehan'ny toerana mitondra antsika ny fanadihadiana. 700 tapitrisa ariary no nentin'ny tambazotra fampindramam-bola madinika Cecam nanamboarana ny trano foiben'ny teny amin'ny 720 hektara izay Notokanana androany maraina. Lanonana nakotrokotroka teo ambany fiahin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina no nentina nanamariana izany fitokanana izany. Nandritra ny lahaten'ny fandimbiasany dia nanamafy ny fiaraha-miasan'ny fitondram-panjakana amin'ny sehatra tsy miankina ny filohan'ny tetezamita ary nampanantena ny hanampy ity tambazotra fiandramam-bola ity izay entina indrindra hanampiana ireo tantsaha malagasy any amin'ny faritra vaovao any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Ny fanampiana araka ny teo any Cecam moa dia anisany tena hoe manampy ny tantsaha mpamokatra amin'ny alalan'ny fampindramam-bola. Ka izay indrindra no natona fitondram-panjakana hoe tokony ampiana bebe kokoa ny fanampiana ny tantsaha amin'ny alalan'ny microfinance tontolo ohatran'ny Cecam satria tantsaha dia mila fanampiana ara-bola mba ahafahan'izy ireo mampitombo ny vokatra. Ka tsika izao efa nanamboatra an'ilay prise de vaovao izay ahafahana mamboly vary mihoatra ny any amin'ny 100 000 hektara any, izany hoe 600 000 tonnes ny vokarintsika amin'izany. Raha mokatra varina 600 000 tonnes zany nifitsika dia misy ny fitaovana, ny batteuse, ny moissonneuse na ny fitaovana ametrahana an'ireny vary ireny ihany koa dia tokony misy vola maro be volanina ao anatin'izany. Nambaran'Andriamatoa Serge Rajoelina tale jeneralin'ny tambazotra Cecam kosa ary fa fiasany any ambanivohitra no tena iantsoroany satria izay no isan'ny ambandrosoana aingana ny Madagasikara. Ny tena mampiavaka anay dia fiasanay any ambanivohitra io. Cecam dia amin'ny tontolo ambanivohitra tanteraka ny fanany asany ary fantatsika fa ny ambanivohitra dia tsy voatery moramora foana ny miasa ny ambanivohitra satria matetika dia sarotra dia ataontsika hoe ny fipetra miasana any ambanivohitra nefa miaraka ny teny teo hoe raha tianao fampandrosoana eto Madagasikara dia ireo tantsaha maro anisany mihoatra ny 570 eto Madagasikara ireo no tokony ampiana dia tsy maintsy izay mandeha any ambanivohitra no dia hita ara fa hoe sarotra ny lalana makanika. Ny AFD na ny Agence Française de Développement no mpamatsy vola nyity tambazotra Cecam ity. Fiaraha-miasa niaraka tamin'ny vondrona Europeana ihany koa no anisany nahavitana ity foiben'ny tambazotra fampindramam-bola madinika Cecam ity.